Fomba izay sosikevitra narosy ny filohan'ny tetezamita ny amin'ny androsona ny fifidianana solombavamboaka mialoha ny fifidianana rehetra izay moa dia naneho ny heviny Andriamatoa Patrick Rajoelina izay nilaza fa tsy tokony ahemitra ary tsy tokony asiam-panivana ny tetiandro mpifidianana. Tokony ho tanana ny tetiandrom-pifidianana rezahana ny amin'ny tanana fifidianana amin'ity taona ity, hoy Patrick Rajoelina, filoha nasionaly ny antoko vitantsika io, izay kandida ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io no nambarany raha naneho hevitra manoloana sosikevitra natolotra filohan'ny tetezamita mikasika ny anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Iarahantsika malala moa zany fa nisy fanambarana nataon'ny andaniny sy ny ankilany izay feno fahendrena tokoa ny amin'ny hoe tsy rotsaka ho filoham-pirenena. Anisan'ny zavatra efa ndresahanay hatramin'izay moa ny hoe aoka mba azava ny fomba itatahana ny tetezamita ka ireo olona izay mikasa hilatsaka ho filohan'ny repoblika dia tsy miditra ao anatin'ny tetezamita ary ny olona rehetra izay ao anatin'ny tetezamita dia tsy hilatsaka ho filohan'ny repoblika ka isoranay azy zany amin'izay zavatra izay ary mbola any an-tananay etony ny fahendrena izay ananan'izy ireo ny fifidianana ny solombavambahoaka ny faniriny ho atao aloha noho ny fifidianana ho filoham-pirenena. Eto dia apetrako fa ny fanambarana izay nataony izay nilaza fa tsy rotsaka ho kandida amin'ny filohan'ny repoblika izy tsy midika akory izay hoe dia tsy nisy ireo fampirarahana rehetrarehetra izay efa natao tao anatin'ny efa-taona. Efa nandeha foana ny ady-hevitra hatramin'izay ary efa fantatra na conférence nationale na conférence régionale na tamin'ny Maputo na tany Seychelles na traizatraiza dia nipetraka teo ambony latabatra foana izay ady-hevitra ny hoe iza no atao aloha ka izy mianakavy ireo efa niaraka nanao sonia le feuille de route nanapaka ny datin'ny 9 Mai 2024 no atao fifidianana filoham-pirenena. Midika zany raha akarina ny andro dia ny 9 Febroary zao zany dia tokony hisokatra zany ny fametrahana ny candidature ary izay indrindra no mahatonga anay ny hoe androany dia efa nanangana ny komity manohana ny Patrick Rajoelina ny vitantsika io. Mikasika ny famitsoran-keloka dia mandroso sosikevitra ny antoko vitantsika io amin'ny tokony anatanterahana izany amin'ny fomba malagasy dia ny tokony hibaboan'ireo meloka mba ahafahan'izy ireo misitraka ny famitsoran-keloka. Raha toka lany filoham-pirenena moa i Patrick Rajoelina dia nambarany fa ny famoronana asa sy ny fanaparam-pahefana mba hisiny ny fampandrosoana isa-paritra no lara-pameana ho azy. Androany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny komity mpanohana ny Patrick Rajoelina akatetsy Ampefiloha no nanatanterahana ny lanonana fandraika tamin'izany.